La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Tonga avy mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Nanaitra ny maro ny antotanisana voaka ny CCO Ivato omaly mandrona ireo olona 570 voan'ny valanaretina coronavirus ary miteraka resabe tena anivon'ny fiarahamonina. Averina tao fitaliana indray ireo tranga vaovao omaly raha ny fanazavana tsy nisy ny antotanisa vaovao tamin'ity androany ity. Namoaka fanambarana ny CEDEAO na ny communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ary nilaza fa tsy mbola nisy commande CVO nataon'izy ireo. Efa maro amin'ireo firenena mpikambanao aminy anefa no nanafatra ny CVO avy eto Madagasikara. Isany amin'izany Guinée Bissau izay niainga teny Ivato ny voalohany volana May lasa teo ny fiaramanidina. Nisitraka baka moteur vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministerin'ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany fokotany Ambilale Maitso, commune Andovranto, distriktan'ny Brickaville. Tanàna maro no azo tombotsoa vokatra izany ary mora ny fivezivezen'ny vokatra any antoerana. Miamrongatra ny tsy fandriampahalemana manerana nosy amin'izao fotoana izao. Miparitaka ihany koa ny basy sy ireo fitaovam-pidiana maro samihafa. Maro vokatra izany ireo olona mitaraina, mandry lavoloa indrindra eny anivon'ny tontolo ambanivohitra. Sady matahotra ny valanaretina coronavirus izy ireo no mitebiteby amin'ny tsy fampisakafo sy ny fanafihana mety hitranga. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena afangana ny fialana amin'ny fiboana ao Mayotte araka ny nambara ny fitondram-panjakana any antoerana. Anton'izay ho fisorohana no mety ho fipoahana ara-tsosialy. Ary avetrary ny andindininy mahakasika ireo. Klasy toko vafaly miarabantsika rehetra tonga soindray amin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa manambahintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity vahiny izay mpitsabo iresadresaka mikasika ny fahitan'izy ireo ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto amintsika. Fa mialohan'izay dia entsika isantarana ny fampahalalam-baovao nanaitra ny maro ireo antotanisana voaka ny CCO Ivato omaly manoloana ireo olona 530 voan'ny valanaretina coronavirus ary niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina. Averina atao fitiliana indray ireo tranga vaovao omaly ireo raha ny fanazavana androany. Tsy nisy antotanisa kosa ho an'ity androany ity. Revetra ny fanadidina entiny Henri Florian. Tsy mbola nanome tarehimarika vaovao mahakasika ny valanaretina coronavirus ny teo anivon'ny CCO Ivato ho an'ity androany ity. Fa kosa nitondran'izy ireo fanampanazavana misimisy kokoa ny mahakasika ny antotanisa izay nivoaka omaly manoloana ny aiany rehetra. Averina atao fitiliana avokoa ireo 570 nahitana tranga vaovao omaly raha ny fanazavana. Dia tao anatin'izany valin'ny atao hoe fitiliana zany no nazahoana nireo tarehimarika hoe 530 sy le hoe 230. Maninona moa tsy mbola notenenina teto ilay 230 aloha omaly, le 230 no resantsika hoe mampafito ambin'ny polo an'ilay lazain'ny OMS dia aveo moa nesoriny ihany ilay izy dia hoe najanony 530. Mendriky nitondrana fanazavana tokoa zany satria mametram-panontaniana tokoa zany tsika rehetra amin'izao hoe inona tokoa zany zavatra zany. Ilay 230 zany dia tsy mbola tanterina tamintsika mihitsy satria ny fitondram-panjakana dia nandray fanapahan-kevitra hoe alao averina atao prélèvement zany ho atsona mihitsy ireo olona 230 ireo satria zany ny zavatra nagaga dia hatramin'ny nanaovana ny atao hoe ny prélèvement sy ny fitiliana zany dia tena betsaka be dia be tao anatin'ny fotoana fohy ireo le olona mitondra ny tsy mikaretina. Na izany naty zany dia tsy maintsy mandray ny fepetra manamarina zany isika rehetra ary adiditsika tokoa zany satria saripady loatra ny ady amin'izao valanaretina izao ary mendrika nomena ny atao hoe vaovao mitombona ny mpiray-tanindrazana zany. Raha nambara fa 530 no isan'ny tranga vaovao omaly namoaka tarehimarika kosa ny teo anivon'ny OMS fa misy sa 70.
Ny 5 tamin'ireo ihany no nolazainy ny CCO COVID-19. Antony raha ny fanazavana, mbola tranga mampia ihany no nisy tamin'ireo antotanisa hafa ireo. Naverina natao fitiliana avokoa ireo tranga 12 amboniny, ka 4 tamin'ireo ihany no mitondra ny tsimokaretina. Dia teo anatrehan'izany dia nantsona reo olona 12 ireo zany ny zahana naverina nantsona hoe ho averina tanteraka mihitsy ny prélèvement. Ny 12 tamin'izy ireo moa zany ny efa natao ary nanaovana an'izany dia tany amin'ny centre d'infectiologie Charles Mérieux CICM teny Ankatso moa zany no natao dia raha zavaina amin'ny fiteny teknika atao plateau technique commun zany hoe ny arahana mihitsy tonga teny ny olona atao amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. Zareo le nanao an'le fitiliana italeo 13 zany dia nitondra ny fitaovana, zany hoe tsy hoe fitaovana hafa zany fa tena plateau technique niombonana natao teo niaraka tamin'ny technicien natao amin'ny centre d'infectiologie Charles Mérieux niaraka tamin'ny solotenan'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka. Reo telo reo zany niarana natrika ny famerenana ny prélèvement ary namerenana nanovana ny test zany. Dia ny valiny zany dia 4 tamin'ireo olona 12 izay efa nilazaina fa positif zany hoe mitondra ny tsimokaretina tao anatin'le 13 4 tamin'ireo le 12 nanomboana ny famerenana ny fitiliana zany no nahitana ny tsimokaretina. Ny 17 zany dia tsy nahitana tsimokaretina avokoa. Mitoetra raha ny fanazavany ny fanateterana ny fitiliana amin'izao fotoana izao ho fanamafisana ny ady atao amin'ity valanaretina ity. Tsy nisy araka izany ireo antotanisa vaovao no entiny teo anivon'ny CCO ho an'ity androany ity. Fa androany no gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina avy any Tanzania aka ireo CVO entina hitsaboana sy sorohana ny fianakiny valanaretina coronavirus. Vonona ny fanometanana amin'ny Madagasikara izy ireo amin'izao vokatra tsara azon'ny Madagasikara izao. Zava-dehibe ny fifanomezan-tanana io raha ny fanazavana. Henri Florian. Ho famonjena aina sy ho mariky ny firahalahiana taorian'ny Congo sy Centrafrika. Ny tolakandro teo no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina avy amin'ny filohan'ny Repoblika ny Tanzania haka ireo CVO fanomezana avy amin'ny fitoram-panjakana malagasy ho azy ireo. Firenena maro ankehitriny no resy lahatra sy velom-panantenana amin'ny vokatra voakan'i Madagasikara manoloana ny ady atao amin'ity valanaretina coronavirus ity. Nambarany ministry ny raharaham-bahiny malagasy fa zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny manampy ireo firenenkafa indrindra fa amin'izao vanim-potoan-tsarotra ihany an'izao tontolo izao ity. Mazava-dehibe ny fatongavana eto zany satria izy ny Tanzania zany zao no filohan'ny SADC na hoe ny vondrona amin'ny faritra atsimon'ny Afrika. Ary izy araka ny lazainy teo dia vonona ny anampy antsika. Vonona ny ary asa amintsika satria ny fiara-miasa tamin'ny Madagasikara sy Tanzania dia fiarabe hatramin'ny fahaleovantena sy ny nifronany fireneny akory azy. Satria araka ny voalaza teo ny fitambarany Tanganyika sy Zanzibar no manome ny Tanzania. Ary araka ny lazainay no amin'ny resaka tato koa dia tena zava-dehibe ny fisiny fikarohana tahaka izao zay nataon'ny Madagasikara satria tena mahatsapa zany fa manomboka izao tsy mpangataka fotsiny Madagasikara, tsy mpangataka fotsiny Afrika fa avy ety Afrika koa no hipoirany zava-baovao, avy ety Afrika no hiporany fanafody sy zany hoe tambavy zay hoentina hanasitrana zay aretina miatra amin'ny firenena manontolo. No mafisy nisy solon-tena ny délégation avy any Tanzania ireto fa ezaka lehibe aty Afrika izao vitan'ny Madagasikara izao ary mendrika ho toanana sy ho ampiana tanteraka. Naneo ny fahavononany hanampy an'i Madagasikara ihany koa izy ireo. I Tanzania izay nambarany fa mankasitraka sy maneho fisaorana ny vahoaka malagasy amin'ny fifanomezan-tanana amin'ity ady iraisana ity. Thank you very much. Eo amin'izay lafiny izay hiatrany namoaka fanambarana ny CEDEAO na ny Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ary nilaza fa tsy mbola nisy commande CVO nataon'izy ireo. Efa maro amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny ao aminy anefa no nanavatra ny CVO avy eto Madagasikara. Isan'izany Guinée-Bissau izay niainga teny Ivato ny voalohan'ny volana May lasa teo. Rehetra ny fanadihadiana Gaëtan Andretsilava. Mazava ity fanambarana navoakan'ny CEDEAO ity manoloana ny fanafarana CVO avy eto Madagasikara. Tiana ny mampafantatra ho izy ireo fa tsy mbola nisy mihitsy fanafarana CVO avy eto Madagasikara. Na izany aza raha ny fanambarana, ny CEDEAO amin'ny alalan'ny Organisation Ouest Africaine de la Santé
dia mikatsaka hatrany ny fanatsarana ny fahasalaman'ny mponina ao aminy sy ny faritra ary miezaka ny manome lanja ny fitsaboana nentim-paharazana amin'ny alalan'ny fikarohana sy ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny OMS sy ny Afrique CDC. Maro izy ireo ny fanambarana manerana izao tontolo izao, nilaza ho nahita ny fanafody amin'ny COVID-19. Manoloana izany, miezaka manohy ny fikarohana hatrany ny CEDEAO ary manao andrana ihany koa ahafahana manohy ny ady atao amin'ny COVID-19. Ny CEDEAO izay ahitana firenena mpikambana misy 520 ao aminy: Benin, Burkina, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Cap-Vert. Ny 7 amin'ireo no miteny frantsay ary ny 5 miteny anglisy, ny 2 ambiny kosa lusophone. Araka io fanambarana io, mifamao ny toe-java-misy ankehitriny. Antony, ny voalohan'ny volana Mey lasa teo, niainga avy nivato ny fiaramanidina nitondra CVO ho an'ny Guinée-Bissau. Fa nisy ihany koa talohan'izay ny CVO nalefan'ny Guinée Équatoriale sy ireo firenena afrikanina hafa, ary mbola mitohy ny fanafarana ho an'ireo firenena hafa. Androany ohatra, niainga ihany koa ny fiaramanidina nitondra CVO ho an'ny Tanzanie. Raha ny fanazavana avy amin'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara, fanampiana ny natolotra ho an'ireo firenena afrikanina naka CVO ireo. Tsy ny CEDEAO amin'ny maharafitra azo ny nangataka CVO, fa ireo firenena mpikambana ao aminy raha ny fanazavana hatrany. Izany amin'iny faratoka tombontsoa maro ho amin'ny fampivoarana ny tanàna Antananarivo, ny tetikasa IPAM na ny tetikasa fananganana ny ifampanajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Tsy lany nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny mpanolontsaina ny komina Antananarivo izany androany. Tamin'ny fotoana nitondrany ben'ny tanàna teo aloha, Lalora Valomanana no efa nandany fidirana tamin'ity tetikasa ity farany ary izao indray ny mpanolontsaina sasany no tsy nandany izany. Sakana amin'ny fampivoarana n'Antananarivo anefa ny tsy fidirana amin'ity IPAM ity. Rao ny fanadihadiana. Kaomina eto Antananarivo sy ny manodidina miisa 730 no afaka miditra amin'ny IPAM na ny tetikasa fananganana ny ifampanajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Tetikasa izay entina hijerena ny fanatsarana ny fomba fanajariana Antananarivo sy ny manodidina. Raha toa ka voakasika mivantana amin'izany ny renivohitra Antananarivo, androany nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny mpanolontsain'ny komina Antananarivo, tsy lany ny fidirana Antananarivo renivohitra ao amin'ity tetikasa ity. Vita moa ity zany ny session extraordinaire ny mpanolontsaina ny komina Antananarivo. 3 andro zay zareo no nivory. Zavatra maromaro no misongadana. Voalohany aloha alahelo kely satria ny ifampanajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina tsy lany. Ny IPAM izay agence d'urbanisme ho an'ny Grand Tana ary fantatra fa Antananarivo ihany amin'ireo commune 730 no mbola tsy tafiditra ao anaty IPAM. Ny fitombon'ny mponina, ny olana ny fifamoivoizana, ny firoborobohan'ny toerana tsy zarizary, isan'ireo olana sedraina Antananarivo renivohitra tao anatin'ny taona maro ireo, izay tokony ametrahana lamina sy paikady mazava. Fotoatin'ny IPAM ny famahana ireo olana ireo ho fanatsarana ny firindran'ny tanàna. Fitaovam-pitantanana iray apetraka eo anivona commune na vondrona commune izay ohatrana Antananarivo manodidina zany mba ampandraketana ny asa fampandrosoana sy ny asa fanajariana. Zavatra tena hoe ifantohany zany amin'ny voalohany dia ny hoe tsy maintsy eo ampelantanan'io structure io na io rafitra io zany satria rafitra izy io dia ny fahalalana amin'ny atsipriany ny atotam-baovao sy ny atotanisy ary ny akora-pahalalana rehetra mahakasika ny Antananarivo sy manodidina. IPAM io dia rafitra fitaovam-pitantanana ho an'ny commune rehetra, manana ny fahaleovantenany ara-pitantanana ary ihany koa ara-aira zany Efa nolavin'ny ben'ny tanàna teo aloha, Lalora Valomanana nandritra ny fotoanan'ny tantanan'ny komina renivohitra Antananarivo ity tetikasa ity raha tsy ahivina, ary izao nolovain'ny mpanolontsaina avy amin'ny Antokotima izao indray. Ity tetikasa ity izay mifanaraka tanteraka amin'ny vinan'ny ben'ny tanàna Antananarivo mikasika ny fampandrosoana ny renivohitra. Azo lazaina manoloana io fa manakana ny fampandrosoana izay tian'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra apetraka ireo mpanolontsaina sasany eo anivon'ny komina.
Fampidirina ao anatin'ny lahadinika hodiny ny solombavam-bahoaka ireo antota taratasy 13 avy amin'ny haute cour de justice raha ny fanadihadiana natao androany. Fomba roa no anatanterahana izany, na itsy ny ordre du jour ankehitriny na miandry 15 andro hamaritana ny lahadinika manaraka. Onona saina. Lahadinika hodinina mandritra ny 15 andro no noranina nandritra ny fotoana nanokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimieram-pirenena raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Raha ny nambarany solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrikany Akora faritra Iorombe, tsy maintsy hodinina ireo raharaha nalefa ny haute cour de justice teny Tsimbazaza amin'izao fivoriana ara-potoana izao. Raharaha izay mahavoasaringitra ny sasany amin'ireo mpitondra ambony teo aloha teto amin'ny firenena. Dia ao anatin'ny 20 andro misy fandaminana. Ho anay eo amin'ny antenimieram-pirenena zany dia nolanina tao ny ordre du jour voalohany. Ahoana no mety fomba rehetra anenjena ny tompona andraikitra ambony teto amin'ny firenena izay tatana raharam-pirenena indrindra fa volam-bahoaka dia anjaran'ireo no mijery an'izay. Ka ny anampidirana an'izay eo amin'ny fandaharam-potoana anay amin'ny antenimieram mino aho ary fotoana tokony andalovany tokoa zao dia mety mbola ho ampidirana indray amin'ny fandanina ny ordre du jour manaraka zany. Isy fanavozana afaka kelikely eo rehefa tapitra indray ny ordre du jour napetrakinay teo iny dia avozana indray mino afa ho tafiditra amin'ny programme manaraka eo ny fandaniana makasika an'ireo fanenjena an'ireo tompona andraikitra taloha. Ho an'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrika Nampany Andrefana izay sady solotenan'ny antenimieram-pirenena eo anivon'ny haute cour de justice tsy ekena ny tsy maty manota. Ary mbola malalaka dia malalaka koa ny fotoana tsika malala fa mbola afaka manao ihany koa manapaka ny ao anivon'ny birao maharitra hoe misy an'ilay tokoa reto antota taratasy izay avy any amin'ny fitsarana avo mikasika ny fanenjena n'ireo olona manakaja ambony izay tsarain'ny fitsarana avo izay miankina amin'ny fanovozana fahazoandalana na fankatoavana omeny antenimieram-pirenena. Marina fa hoe fa voarafitra zany ny lahadinika fa tsy masakana zay ao rindrina kely ao ny birao maharitra handroso indray mandeha fanampy ny lahadinika manampy an'ireo zay efa notapahana tamin'ny fotoam-pivorina iny. Ny amaliko azy avy hatrany dia tsy maintsy hodinisan'ny antenimieram-pirenena ireo atota taratasy ireo ary tsy misy azo eritreretina akory ny ilazana hoe ho very anjavony sanatria. Mitodika eny amin'ny antenimieram-pirenena araka izany ny mason'ny mpanara-baovao manoloana ireo taratasy nalefa ny ACJ eny Tsimbazaza ahafahana manohy ny raharam-pitsarana ireo olona nitana andraikitra ambony teo aloha teto amin'ny firenena izay voasaringitra amin'ny raharaha fanotokotiana-bolam-panjakana sy fanaovana kolikoly ary fivadiam-pitokisana. Misy ireo andian'olona manao taratasy osika amin'ny fahazon-dalana manokana amin'ny fifamezivezen'ny fiara ary mangalatra ny sonin'ireo tompona andraikitra mamoaka izany ankehitriny. Io no nambaran'ny mpandrindrakaben'ny CCO Ivato androany. Nambaran'izy ireo ihany koa fa iroso amin'ny fanenjehana ny sy fepetra izay mifanaraka amin'izay ny tompona andraikitra rehetra. Rao ny fanadihadiana entiny Henri Florian. Manoloana ny fiazakazaka ny antotanisy amin'ireo olona voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana izao. Ny vorosina indray fanapahan-kevitra enitra ireo tompona andraikitra isan-tokany manoloana ny fahafahana mivezivezy sy nambarantonga ny androany. Fantatra fa misy ny andian'olona manao taratasy sosoka amin'ny fahazahoan-dalana manokana ary mangalatra ny soneny ireo tompona andraikitra ka nisy ireo fepetra voatery tsy maintsy noraisina manoloana izany. Ny voalohany nandraisana fepetra dia ny fomba fivezivezen'ny olona amin'ny ankapobeny sy ny fivorovorian'ny olona. Ny faharoa ny fivezivezen'ny fiara izay zahety amin'ny CCO no manome an'izany inty izany fahazona mivezivezy. Fa misy manao sandoka ny sonia. Tsy izany manome ny fahazon-dalana eto fa ny président CCO raha eo izy nga ministra zany ny atany rehefa tsy eo izy dia ny tenako. Ary ny tenako ny soniako nangalarin'izany olona zany. Ay ny mpitandro ny filaminana ny antso anahy voateo dia nanazava dia rehefa nataoko ny fanadihadiana dia alefaso amiko zany alefaso WhatsApp dia nalefa ny amiko WhatsApp. Novainaraka izany ihany koa ireo sokajin'olona afaka mangataka ny fahazahoan-dalana raha ny fanazavana izay apetraka ho hitan'ny rehetra mangataka izany eny anivony toerana voatokana. Fepetra maro samihafa koa no tsy maintsy nirosoana ho raisina
ho fampiarina ny lalàna. Manomboka zao zany a ho atsaraina ny fandrindrana ny fomba fiasa ny voalohany CCO régional zay misy eto Madagasikara zay misy am'izao fotoana zao a sy ny fiaraha-miasa ny am'ireo a ny mpitandro ny filaminan'ireo no zavatra izy ho mafimafy kokoa zany raha fehezitsika ny zavatra ho ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra hoa am'ireo fatra anankitelo reo ary andraisana fepetra manokana izany zavatra zany satria raha tsy zany nataotsika verimaina ny ezaka ataon'ny mpitondra verimaina ny zavatra rehetrarehetra efa atao hoe nakany amin'ny lalana tsara tsika efa samyny bitaka ampo fa hoe kely sisa de iverina any amin'ny départ zéro izy fitenenana ka isoroana zany rehetrarehetra zany dia noraisina izany fepetra rehetra zany. Mijanona eny amin'ny toby fiantsona makirery ihany ny fangatana fahazoan-dalana ho an'ny fiara ivoaka Antananarivo ho ny mpandriany avy ao anivon'ny CCO Covid-19 eny Ivato. Hia mafy kosa ny fanaraha-maso sy ny fampiarana ny fepetra amin'ny fifamezivezana sy ny fampiarana ireo fepetra rehetra noraisana raha ny fanazavana trany. Araka nambara teny ampiandohana ny fampalalam-baovao dia manambahitsika ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity Dr Lucie Ranaivoarisoa izay manampaizana amin'ny fahasalamam-bahoaka. Fantaniko voalohany avy hatrany hoe nisy ireny hoe fiakarany antotanisa tato ato izay ahoana ny fahitana ireo mpitsabo an'izay hoe fivoarany valanaretina coronavirus eto Madagasikara izay. Ie miarabanao dia miarabany mpiaino koa moa zany. Ny fahitanay ny fivoaran'ny antotanisa dia tsy mahagaga zany le izy hoe tsy hoe efa napozina hoe voatroatran'io fa noho ny tsy fanarahan'ny olona rehetra ny fepetra misy olona maro zany betsaka ny tsy nanaraka an'le fepetra dia hita hoe tsy maintsy hoe io mantsy hoe olona ray raha vo izy mety amindra amin'ny olona telo anatin'ny andro vitsivitsy dia fantatra fa tsy maintsy hoe hiparitaka izy. Mahasamihafa azy ny hoe tahotra kokoa amin'izay hoe cas contact izay. Ie ny cas contact moa zany hoe fifampikasohan'ny olona amin'ny olona anankiray dia mifindra le izy. Izao efa tsy fantatra tsony na iza ny vo na iza ny mitondra sy tsy mitondra ny tsy mikaretana satria efa miparitaka eny rehetrarehetra eny zany amin'ny olona le tsy mikaretana. No zany ny atahorana amin'izay cas contact izay zany dia mety hifindra aminao izay olona tsy fantatrao ny fanena aminao eny nefa sady tsy sorotra aretina no tsy marary zany le olona dia mety hifindraka. No zany dia tokony azo lazaina hoe aiainao mety hitondra ny tsy mikaretana daholo ny olona amin'izao izay ny antony hoe tsy mifandray tanana mamelanelana raha metatra satria isorohana mihitsy zany satria aleo misoroka toy izay mitsapa marina aloha fa dia hita mihitsy fa tsy manaraka ny olona ary nefa tokony misy fivantoetsaina mihitsy ary tokony fantatry ny olona atao an-tsaina zany fa hoe tena misy le valanaretina tena misy io tsy mikaretina io ary mifindra tena malaky mifindra izy ary mamony izy io. No zany ny tsy fifampikasokasohana zany dia tokony tsy ho atao satria tsy fantatra hoe irina mitondra fa isika rehetra zao zay mandeha eny an-dalana tsisy mifankalala hoe iza ny vona iza ny tsy vo fa mitandrina zany no ataony fisorohana izy. Matolo zany hita hoe mitombo ny cas contact hita ihany zany fa betsaka ireo hoe tsy manaja ny fepetra izay efa napetraka tokony hoajaina hisorohana ny fipariany ity valanaretina ity ho anareo manokana inona zany ny hoe mahazava-dehibe an'izay hoe ohatra raha tsy laza fotsiny hoe fanakomana ny vava sy ny orona eo ihany koa ny fanasana tanana amin'ny ranon-tsavony. Ny aro vava dia tsy maintsy tokony hanarina ny vava sy ny orona le izy satria raha mievina na mikohaka dia mety raha tsy takona ny orona dia mety mivoaka nelanelana iny zany ka hiparitaka ilay pitodrora mitondra ny virus. Ary na miteny izao ary aloha dia misy mipitika ihany misy vovoka pitodrora izay tsy hitany masontsika satria madinika dia madinika mety hipetraka amin'izy ireny koa izy dia izay ny antony hoe manao aro vava zany dia misarona tsara ny orona sy ny vava zany
ny arovava izay apetaka fa tsy apetaka any amin'ny soka na atony any amin'ny sofina sahala tsy manao ianao raha vo izany satria izay ny maro hita ataon'ny olona any an-dalina ohatrany hoe fahatahorana ny manam-pahefana ve le izy nefa ianao ny tena iarovana amin'izy sy ny fianakavianao ary ny olon-drehetra ny amin'ny fanasan-tanana indray a dia efa lazaina foana moa zany io a fa tsy maintsy misy rano-tsavony a rano sy savony no anasana tanana satria ny savony a dia manimba misy fonony toany fonony manify misy hoe lipide na hoe menaka zany ny virus iny ka raha vao tratra le rano-tsavony izy a dia tonga dia rava zany a rava iny fonony iny a dia rava eo koa zany le virus a dia izay no mahafaty azy noho izany tsy maintsy sasana tsara ary mandritry ny 3 segonda zany hoe diovinao tsara ny elakelaky ny tananao a sy ny ato tananao rehetrarehetra iny a mba ho rava le virus a dia tonga dia efa tsy hita tsony izy zany fa dia efa rava rehefa ary tsy maintsy asianao savony zany le rano anasanao ny tanana zany raha tsy misy zany ny fanarana an'ireo fepetra ireo a raha mbola betsaka ny tsy manaraka an'ilay fepetra dia inona ny zavatra mety hitranga eto amintsika ny zavatra mety hitranga aloha dia ianao efa tsy mitandrina moa zany dia hovoko ianao zany aloha dia efa vo dia mody ianao a dia ny any ankohonanao any atokantranonao moa zany dia efa zaranao an'ilay tsy mikaretina hoentinao zany dia ny fiarahamonina mpiara-miasa aminao sy ny olona izay mifanenina aminao ka fampikasokasoka aminao zany dia vo noho zany a vo daholo dia vo be dia be zany no vo a dia hianaka ny aretina dia rehefa hianaka ny aretina dia tsy ho omby ny hôpitaly enkaneka tsy ho tonga amin'izany tsika dia ho tsy omby ny hôpitaly a dia fantatrareo tsara fa aleo mpisoroka toy izay mitsabo a satria tsy moramora koa zany mitsabo zany satria hitantsika na ny any amin'ny tany andalam-pandrosoana raha mbola sahirakirana ihany amin'ny fitaovana amin'io rehefa tonga izay fitsaboana izay efa izay fanazavan'izay a ankasitrahina ianao ananaiky mba iny teto amin'ny fampahalalam-baovao fa nisy sitraka baka moteur vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany ny fokontany Ambila Maitso commune Andovoranto distriktan'ny Brickaville tanàna maro no azo tombontsoa katr'izany raha ho mora ary ho mora ny fivezivezen'ny vokatra ny an-toerana fanadihadiana avy hatrany tonga namaly ny fangatan'ireo mponina tao amin'ny commune Andovoranto distriktan'ny Brickaville ao amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany izay tarihin'ny ministra Hazo Andriana Enarivelo omaly alakamisy baka moteur vaovao mahazaka manodidina ny 30 taona no azon'izy ireo nandritra izany. Vola mitentina maherin'ny 1.20 tapitrisa ariary avy ao amin'ny fond routier no nahazona ity fitaovam-pitaterana vaovao ity ampiasaina ao amin'ny tanàna Ambila Maitso andalovan'ny canal de Pangalane. Sehatra tsy miankina araka izany no hitantana sy kojakoja ity fitaovam-pitaterana ity ary mijanona ho an'ny fanjakana kosa izany fitaovana izany. Ity baky ity zany tamin'ny herintaona sy tapany mahery efa tapaka tsisy famoivoizana intsony teto amin'ity lalana makany Ambila Maitso ity izay fantatry ny mpizahatany sy naitotoerana na fanivelany tsara. Nezahan'ny ministera no nanao baka vaovao mba ahafahana mampitoy ny famoivoizana analan'ny fahasairana ny olona ty amin'ity faritra ity. Io baka io no mahasamafy azy amin'ny teo aloha zany dia mavoizina ny fitantanana nanomboka izao dia namena ny tsy miankina ny fitantanana ny baka satria isan'ny niteraka olana ihany koa ny fikojakojana ny baka reny teo aloha teo araka ny hitantsika reny ropotika ireo daholo ilay baka teo aloha no tsy fisian'ny fikojakojana dia niesaka nataon'ny fanjakana dia nampandraisana andraikitra ny olona tsirairay avy nina ireo tsy miankina mba ho matianina fitantanana n'ilay baka mba hanala fahasahiranana marina amin'ny olona rehetra dia ny faniriana zany tsy ho tapaka ntsony ny famoivoizana miala amin'ny lalam-pirenena faharoa mamonjy an'ireto tanàna ankohana Ambila sy Andovoranto. Nisaotra sy nankasitraka ny fitondram-panjakana ny mponina tany an-toerana vokatr'izany hanamora ny fivezivezen'ny vokatra sy ny olona ny fisian'ity fitaovam-pitaterana vaovao ity araka ny nambaran'ny solombavam-bahoaka lany tany an-toerana. Tsara marihana fa ity distriktan'ny Brickaville ity dia mizara telo lehibe ny antiviolomana hita aty anatiny. Raha ny ilana atsinanana dia saiksaika mifototra amin'ny fanjonoana
ka saikisaiky avaty amin'ity commune ty no miantoka ny famatsiana ny trondro na mamita otsiran'ny Brickaville na makany atao masina. Amin'izao fotoana zao dia afa-pahasairana tanteraka ny vahoaka anatin'ity commune rurale ty no fahazoana izao lakana zao, ary hita fa velombolo tokoa ny olona rehetra satria hoaingany fampandehanana raharaha. Tsy vitan'izay fa mitombo ihany koa ny asa manandraikitra an'ireo hôtelier eto aminay. Eny fa anatin'ny état d'urgence sanitaire atsika mbola vitsivitsy ny mpizahatany fa amin'izao vitany ty baka ty zao indrindra fa amin'ny fotoana mampitsaratra ny fioboana dia iverina amin'ny fiainana andavanandro ary tombo indray ny chiffre d'affaires aty amin'ny opérateur hôtelier anay aty ambily. Ankoatr'izay, niteraka asa ho an'ireo tanora ny antoerana ny fisian'ity fitaovam-pitaterana vaovao ity. Nanentana ny mponina tao Ambilalay Maitso ny ministra Hazo Andriana Anaravelo hitandro sy anara-maso ny fananana iombonana toy izao. Tsy ny eto amin'ny commune Andovoranto ihany no hisitraka fitaovam-pitaterana vaovao toy izao, fa isy nitetika asa fanomezana izany amin'ny faritra maro eto Madagasikara raha ny nambaran'ny tompony andraikitra. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao toy ny mikasika ny fepetra teny anivon'ny sekoly eny sy ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra isika. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic isanandro. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossum, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. We love chocolate. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One More, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvoul, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoile 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Sasao madio tsara amin'ny rano sy savony na gel désinfectant alony tanana mialohany andraisana ny arotava. Amin'ilay tadiny no andraisana ny arotava ary ny sisiny somary mienjana no ambony. Apetaka ny arotava ary ketohina tsara ny eo amin'ny orana mba tsy hisy rivotra ivoaka. Sontomina koa ny ambany ary kendrena mba ho voasarona ny orana, ny vava ary ny soka. Tsy kitikitihana ny arotava eny am-panaovana azy. Adiny 4 rabe indrindra no hitondrana ny arotava ary nanaty dabapako misarona tsara izy ao aorianan'izay ary miverina manasa tanana amin'ny rano sy savony na gel désinfectant. Raha ny arotava azo sasana kosa ao aorianany adiny 4 mitondrana azy dia sasana amin'ny rano-tsavony, kobanina, aha amin'ny masoandro ary
masoiny. Bic 200 étimes. Bic Confort 2. Bic 300 étimes. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika ray masy manokana ireo mpianatra mipetraka eny amin'ireo faritra misy ny coronavirus raha ny fanadihadiana androany. Tsy izy kosa ny fanankatonana sekoly aloha hatreto raha tsy misy ny fanapa-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly nanaovana fanadihadiana. Tinara tsy mandresy. Velona aya makasika ny fiarovana ny fahasalaman'ireo zanany mandeha any an-tsekoly ny ray aman-dreny indrindra manoloana ny fianaka ny valana aretina coronavirus sy ny fitombon'ny isan'ireo ankizy vao marina fa mitondra ny tsimbokaretina COVID-19. Manoloana izany indrindra nanapa-kevitra ny anara-masy manokana ireo mpianatra monina amin'ireo faritra misy ny valana aretina ny akamaroany ireo sekoly tsy miankina. Voakasika manokana amin'izany ireo mpianatra monina any Analamahintsy, Anatsiazo, Akadivorobe, Soavimasoandro, Mahatony, Alarbi, Tsiadana, Amboditsiry, Ambolikandrina ary Anosizato. Dia nanomboka namantatra zany zao zay androany hoe iza no ankizy mipetraka any amin'ireo faritra voatonona fa efa misy ny olona zany hoe mitondra ny valana aretina. Dia voatery izahay zany tsy maintsy miditra amin'ny fanaraha-maso ny ankizy hoe ny ankizy mipetraka any amin'ireo faritra ireo dia hoe ireo ankizy ireo tonga nianatra ve. Fa zay zany manomboka izao rehefa tsy tonga ny ankizy dia ho adiadiana mihitsy hoe naninona no tsy tonga. Ary tena ho jerena manokana mihitsy efa nalaina avokoa ny ankizy mipetraka amin'ireo faritra ireo ka raha sanatria mivava hoe ireo misy tsy tonga dia manadyady mihitsy zay. Tsy isy ny fanankatonana ny sekoly sy ny fanatsarana ny fampianarana raha tsy misy ny fanapa-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana. Raha sendra misy kosa nefa tranga mampiayay na tranga na mpianatra vao marina fa marary ny coronavirus dia katona avy hatrany ny sekoly. Tsy mieritreritra aloha izahay ny anakatona ny sekoly fa saingy raha ohatra ka ozy izy indray ny ataon'ny filoham-pirenena hoe akatona daholo indray ny sekoly dia manakatona izay manarakarakana indrindra koa moa raha sanatria mivava moa hoe satria ny ankizinay misy maromaro mipetraka Anosizato, misy maromaro mipetraka manomboka amin'iny Andavamando makany isotro isan-karazany eny. Fa raha sanatria mivava moa hoe misy amin'izy ireny no cas pozitiva dia tsy maintsy mandray fepetra mihitsy ny sekoly. Mezaka hatrany anaja ireo fepetra fiarovana sy fisorohana ny fiparitahan'ny valana aretina coronavirus ireo sekoly mba hitandrona ny fahasalamana ireo ankizy manovy fahalalana ao aminy. Na izany aza misy ihany ireo ray aman-dreny ny safidiny tsy handefa ny zanany an-tsekoly mandra-pilamina ny toedrara ara-pahasalamana eto Madagasikara.
eo amin'ny lafiny fampianarana izay hatrany velotaraina ireo tompon'andraikitra eny anivon'ireny sekoly tsy miankina ireny amin'izao ady hatreny firenena izao, ady izay miatraika mivantana amin'izy ireo. Nilaza ankilan'ireo ray aman-dreniny mpianatra nanaovana fanadihadiana androany fa tsy maintsy andony saram-pianarany zanany izay hanala fanadihadiana avy hatrany. Miatraika mivantana amin'ireo sekoly tsy miankina ny amehana ara-pahasalamana izay lalovan'ny firenena ankehitriny. Raha tokana atao avokoa ny fampianarana vokatry ny Covid-19, tsy afaka mitaky saram-pianarana amin'ireo ray aman-dreniny mpianatra tsy mbola mianatra ny tompon'andraikitry ny sekoly raha ny fanadihadiana natao androany. Ho an'ireo efa mianatra, misy amin'ireo ray aman-dreny no tsy afaka manefa izany noho ny tsy fisiany ny asa, tranga izay miteraka fahatsiantoka ho an'ny sekoly tsy miankina. Mbola tsy nanao fivoriana ny tompony sekoly sy ny tompon'andraikitra mandray fanapahan-kevitra mahakasika amin'ny écolage. Dia izay indrindra no mbola hoe miankina satria ireo mbola tsy fantatra hoe hatramin'ny roviana moa izany no hijanona ity confinement ity, dia roviana no tena hiditra hianatra ny ankizy. Nefa ny amin'ny parallèle amin'izay nefa hatrany tsy voakasika an'izay fa tsy maintsy anao foana. Amin'izao manko mbola tsy afaka miteny ninina mihitsy satria nareo ankizy ireo na mbola misy tsy nanao écolage be dia be tamin'ny volana mars amin'ireo ankizinareo dia mbola tsy miteny mihitsy ny sekoly amin'izao satria miantony ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana tsika. Ho an'ireo mpianatra hanala fanadinana, nanamafy ireo ray aman-dreniny mpianatra fa tsy maintsy mandony saram-pianarana izy ireo na dia tapakandro ihany aza ny mpianatra no mianatra. Tsy misy fampiresahana mihitsy aloha fa ny namoa zany classe de terminale dia efa mianatra izy izao, dia tsy misy fampiresahana fa mandeha écolage izay. Satria efa fantatra efa tsy anaika zany ilay école anay satria misy an'ilay test iny e. Dia tamin'ireny izao ny adina hevitra mihitsy fa tsy misy resaka fa dia mandeha écolage foana. Dia misy tokony tsy andeha écolage satria ny mpianatra tsy mianatra. Ray aman-dreny koa miasa tsy dia mandeha tsara nefa tsy maintsy madoa dia mandeha foana izay. Taloha izy miditra amin'ny fito izao izy amin'ny fito sasany vao miditra, taloha izy mirava amin'ny fito izao izy amin'ny fito sasany vao mirava. Dia riva vao tsy mianatra. Na eo aza izany, misy ny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreniny mpianatra sy ny tompon'andraikitry ny sekoly ho fitsinjovana ireo mpianatra sy ny fampianarana eto amin'ny firenena. Manoloana ny fiparitany valanaretina coronavirus hatrany amin'izao fotoana izao, nanentana ireo mponina manodidina an-Andavamamba sy ny Zararotava ary savony ho an'ireo vahoaka ireo mpinsolamo androany. Nitondra fanentanana ho an'ny rehetra ihany koa izy ireo mikasika ny fitandronan'ny fahadiovana izay isan'ny paikady entina hisorohana ny fiparitany valanaretina. Zava-dehibe ho an'ny mpiarabelona ny fifanomezan-tanana raha ny fanazavana hatrany ary avy hatrany ary ny fanampanazavana. Association Musulmane Ahmadiyya de Madagascar dia miasa miaraka amin'ny ONG Humanity First sampana avy any Allemagne mba mizara ireo cache-bouche sy savony eto any Andavamamba anaty hazo faharoa. Ny tanjona izany fizarana izany dia na izany programme de sensibilisation izany dia mba manampy ireo olona sahirana sy mahantra eto mba miaro izy ireo manohitra ny valanaretina ankehitriny. Izany fizarana izany dia ho an'ireo fianakaviana rehetra izay dia monina eto anaty hazo faharoa, miisa 230. Fa nivaly ny fitilinana ny test de diagnostic rapide natao tamin'izy efatra mianaka avy any Toamasina tonga tao Antsirabe renivohitra ary negatif avokoa ny valiny. Araka izany maro ireo fepetra entitra tsy maintsy niraisy ny tompon'andraikitra ny an-toerana mikasika ireny tranga niseho tany ireny. Fanadihadiana. Taorian'ny fitilinana ny test de diagnostic rapide izay natao tamin'izy efa mianaka avy any Ambatofiry Toamasina tonga teto Antsirabe renivohitra ny talata fa 5 volana May 2024 lasa teo dia fantatra fa negatif avokoa ny valin'ny fitilina hoy ny governoran'ny faritra. Manentana hatrany ny mponina eto Vakinakaratra ny tenany mba ho tony tsy andaira ny vaovao tsy marina fa efa mandray andraikitra ireo sampan-draharaha rehetra eo anivon'ity centre opérationnel Covid-19 eto Vakinakaratra ity.
Ireo fianakaviana natao fitiliana omaly dia efa nivaly ny test de diagnostic rapide fa négatif ny anazy efa mianaka. Manentana hatrany ny mponiny eto Antsirabe sy ny mponiny eto Vakinankaratra mba ho tony manoloana ny vaovao maro samihafa izay mifanesisesy sy mifaneboebo fa mila fitoniana tokoa isika amin'izao fotoana izao. Efa mandray ny andraiky ny fitondram-panjakana, efa manao ny asa ny centre opérationnel ary izahay amin'ny gouvernoranay dia anisan'ny vaindoha andraranay ny mitsinjo ny fahasalamam-bahoaka ary indrindrindrindra amin'izao ady amin'ny valanaretina coronavirus izao. Araka izany dia marobe ireo fepetra tsy maintsy nondraisiny avy ao anivon'ny centre opérationnel Covid-19 eto amin'ny faritry Vakinankaratra manoloana ireny tranga ireny. Misokatra amin'ny fanadihadiana mahakasika ireo olona avy any Toamasina nandositra taty Antsirabe ireo ho amafisina fepetra fidirana eto amin'ny faritry Vakinankaratra sy ireo tompom-panaramaso ara-pahasalamana napetraka amin'ny sisy-paritra. Voararatra any ny fivorivorina, tsy maintsy manao arivavy ireo olona mivoaka ny tranony, mitohy hatrany ny fizahana ireo olona mampiaya eny anivon'ny fiarahamonina ary amin'ny 4 ariva ny fikatonana ireo tsena lehibe eto Antsirabe renivohitra. Andrasana ihany koa hatreto ny valin'ny fitiliana PCR ho an'izy efa mianaka izay nalefa any amin'ny Institut Pasteur. Tokony hajanona kosa ny fiboana ary avela ianan-kalalana ny vahoaka. Hoy ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka Androany nandritry ny valandresaka ny fanaony tamin'ny mpanao gazety. Ankoatra izay dia nanambara ihany koa ny tenany fa tokony hampitomboana ny fitiliana atao raha ifeny valanaretina coronavirus. Onasaina. Manoloana ny toedrarah misy ato amin'ny firenena sy ny fahitana ny tranga misy 530 vao marina fa olona mitondra ny valanaretina coronavirus omaly. Nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety Tetsy Anosy ny maraina teo ny filohan'ny MTS no sady solombavambahoaka ny Madagasikara vao fito tao Tomasina voalohany. Nambarany tamin'izany fa tokony atsahatra ny fiboana. Tsy misy stratégie de confinement fa nitenitenena fatany dia aveo tenena hoe mahazo mivoaka nareo maraina fa après-midi kosa dia ndanamody satria mantsy le virus ohatra manana famantaranandro eto Madagasikara dia maraina zany izy tsy voaka dia après-midi amizay zany le virus mandeha mivoaka. Donc le confinement antsika zany confinement bloqué économie a confinement mampitombo ny cas positif. Tsisy dikany mandaingy amitsika rehetra io hoe confinement dikan'io embouteillage io. Non. Confinement io fa fiainana normal io. Vahaolana arosony ny fampitomboana ny isan'ny fitiliana atao isan'andro ary ny fiara-miasa amin'ireo dokotera tsy miankina amin'ny fanjakana. Atsaharo ny resaka fizarana zavatra isan'andro io dia avelao ny olona miasa. Satria tsika mandainy amintsika hoe hanao confinement nefa tsy hananao confinement. Aza atao confinement ny anarana izy fa atao hoe mesure face à l'urgence sanitaire. Voilà les mesures du gouvernement. Ça, c'est acceptable. Atovi, confinement ciblé. Ari asivre riposte détruire la missi corona. Oui, docteur libre naro, de naro mzee, miasa miaraka aminay satria efa anaty quartier ty zao. Efa tsy aty amin'ny hôpital monja no jereva fa naro docteur libre, miasa miaraka aminay andeha hanao dépistage. Donc il faut donner aussi des tests aux docteurs libres. Ankoatra izay tokony ataon'ny fanjakana laharam-pahamehana ihany koa ny fijerena vahaolana sy ny fanampiana ireo sehatra tsy miankina amin'izao toedrarah izao raha ny fanazavana ary raha mandinika ihany koa ny fanarenana ara-toekarena aorian'ny fahafehezana ity valanaretina ity. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray manararoatra ny fahasahiranan'ny mpamboly ireo mpanangona vary ao loatra mangora amin'izao fotoana izao. Ny fanangonam-bokatra izay mbola tsy ara-dalàna noho ny izy tsy mbola misy didim-pitondrana avy amin'ny faritra mametra ny tamberim-bidy sy ny vidim-bary farany ambany. Rovetran'ny fanadihadiana. Volana May raikitra ny fiazakazahana ireo tantsaha nangom-bokatra. Antony velona ny mosary sahirana ny ankamaroan'ny mponina. Araka izany, na dia mbola tsy tena tapotra mena aza ny vary, efa miakatra ny vary aloha any alaotra. Fa maninona ny varotra vary aloha be nareo nefa ny vary mbola tsy tena. Ohatrany kiboatasa ny misimba dia tsy maintsy vidy pièce dia zay mahatonga an'ilay vaso anazo ny mosiko fa nakafona any am-bato any dia tsy maintsy ilaina zalahy le vola amin'ilay vidianana rehefa dia tsy nianina dia
dia voatery koa za mivarotra fa raha nieritseritra zany tamin'ny krizim-barotra ty tsy tokony hivarotra. Ianao zao manana firy hektara? Tsara zany tsy dia misy fidiram-bola fa hivary ihany mihodina mihodina. Ianao zao manana firy hektara? Ny ambilia koa zao eo amin'ny telo eo zao ny ambilianay. Dia malemy sara ny vidiny sa manakory? Tsy hay misy eo amity fa le amity ma zany masa nitasitary raiky zany dia tsy hay leo ny amin'ny taona ty. Eo mbola tsy alalàgnana. Ny fotoana toy izao no anararaotany ireo mpanangombary mividy eny an-tsasy mamoaka mizana andanjana vary. Raha ny tokony ho izy, mamoaka didim-pitondrana ny faritra, mampafantatra ny lalàna ny fotoam-pihotazana, mametra ny tamberim-bidy sy ny vidim-bary farany ambany. Ankehitriny, 900 hatramin'ny 700 ariary ny akotry iray kilao, izany hoe 9 ariary hatramin'ny 7 ariary ny taonina. Efa betsaka ve ny olona mivarotra amin'izao? Mbola tena vitsy mihitsy. Satria le vary zany mbola vary loha ireny no miakatra. Firy taonina zao no azonareo indray andro? Zay ny mbola zista rehefa misy miantso hoe misy miakatra amin'zareo dia miantso zareo hoe misy vary aty alaina dia izo ray taonina eo an'izay ray taonina mahery kely. Nareo ve zany efa tena mpandrarahana izy ity mihitsy hatramin'izay? Ka tsy voaroa taona zay. Mbola raha ny fahitanareo ny vokatra tamin'ity mety anahoana ity taona ity? Sasity zany mety anahoana fa ny taona tsara fa le vidim-bary no mety ka zany 700 zany zao miakatra sa midina? Midina be, tena midina be mihitsy. Satria vao tamin'ny herinandro zay zao naka mbola 700 mahery. 57. Dia zao nefa mbola vao herinandro zao efa izy midina 700. Mbola tsy tafiditra ao anatin'ny ara-dalàna ny fividianana vary ho an'ny mpanangom-bokatra amin'izao fotoana. Miandry io didim-pitondrana avoaka ny faritra io, aorian'izay vao afaka miroso amin'ny fanangonam-bokatra. Tokony ho amafisina araka izany ny fanaraha-maso amin'ny famokarana sy ny fivarotana ary ny fanangonana ny vokabary ao aloatra mangoro. Fa mihamrongatra ny tsy fandriampahalemana manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Paritaka ihany koa ny basy sy ireo fitaovam-piadiana maro samihafa. Maro vokatra izany ireo olona mitaraina, mandry tsy lavoloha, indrindra ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra. Sady matahotra ny valanaretina coronavirus izy ireo no mitebiteby amin'ny tsy fandriampahalemana. Gaetan Andriatsilavo. Olona misy 5 nanafika teny Ambohimanambola hatrany Anjefa no sariny Isandary. Nisy ihany koa fitaovana tratra nandritra ny fisamborana natao. Efa maro ny fanafiana nataon'izy ireo, niaraka tamina fanolanana ary tokantrano maro no nitondra faisana tamin'izany. Ny aliny voalohany volana May lasa teo no asa ratsy farany nataon'izy ireo raha ny fanazavana. Fa noho ny amafy ny hiditrano izay natorian'ireo olona ireo tao amin'ny rihana voalohany dia sarotsarotro ny midira atao satria namaly koa ny tompontrano dia ny afara moa tamin'ny fandorana ny tsena tao ambany sy ny moto izay mipetraka tao ambany ihany koa. Tsy vita n'izay nanao fanafiana teo voalohany ireo olona rehefa tsy nahavita fa nandeha ny Atsinanana indray namonjy niditra tany amin'ny faritra misy ny commune Anjefa. Ka rehefa tonga tao amin'ilay toerana tao hoe Ambodrazana izy dia nahavita nangalatra vola mitetina teo amin'ny 6 millions d'ariary teo eo. Ary nanolana vehivavy anankiroa. Zay no olana amin'reto olona reto raha tambatra zany dia eo amin'ny 7 millions d'ariary no nalainy tamin'io ndray alina io dia miperta ho an'ilay mpivarotra taty Volombona indray teo amin'ny 14 millions d'ariary teo. Niakatra fampanaovana androany ireo olona 5 voasambotra ireo. Hatreto raha ny fitarainana voaray, mitombo ary miverina indray ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Ohatra amin'izany ny voan'olona, ny fanafiana mitambasy, ny alatra vanilina, ny fanolanana, ny vakitrano sy ny maro hafa. Mitaraina ny mponina noho ny tsy fampiny isan'ireo mpitandro filaminana. Antony nahatonga ny amin'ny faritra Zava, amatsy fitaovana ireo andrimasom-pokon'olona, ahafahana miambina ny vanilina. Ankoatra ny tsy fampiny isa, antony lehibe mampirongatra ny asa ratsy ihany koa ny fiparitahan'ireo basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika, izay mbola tsy voafehin'ireo tompon'andraikitra hatramin'izao. Nandritra ilay fanafiana tao Ambohimanambola ohatra, nisy balana FC Caldozy, latsaka nandritra ny fanafiana, ary mbola karoina hatramin'izao ilay mitazona ny basy.
izay ny amin'iny fa ny momba ny fiatrehan'ny fitondram-panjakana malagasy ny valanaretina coronavirus, eo ihany koa ny daingany mahajanga, ireo no isan'ny lohateny lehibe amin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo laharana faharoa amby 20 ny mikasika izay indray no entina aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nivoaka tamin'ity androany ity ny gazety laharana faharoa amby 20 Madagascar Matin Hebdo. Lohateny dehibe amin'izany coronavirus, Covid organique réunit toute l'Afrique. Izay no amin'ny pejy faefatra sy fahadimy. Izay coronavirus izay ihany koa ny eo amin'ny pejy fahatelo, 35 nouveaux cas confirmés, un chiffre plutôt alarmant. Eo amin'ny pejy faharoa dingue à Mahajanga, le nombre de malades s'accroît intensément. Ny Baréani Madagascar ny eo amin'ny pejy fahavalo, de nouveaux joueurs pouvant assurer la relève. Ny Kianja Baréano eo amin'ny pejy fahasivy, le délai du 26 juin ne sera pas respecté. Maresaka iraisam-pirenena ny eo amin'ny pejy faha-12 sy faha-17 ny gazety Madagascar Matin Hebdo laharana faharoa amby 20 nivoaka tamin'ity androany ity hatramin'ny faha-14 ny volana May 2024. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, anafaingana ny fialana amin'ny fiboana ny ao Mayotte araka ny nambaran'ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana. Anton'izay ny ho fisorohana ny mety ho fipoahana ara-tsosialy. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Mianaka ny valanaretina coronavirus ao Mayotte ary tsy mitsamy tombo ny isa hatramin'ny 14 Martsa fotoana ny idirany ity valanaretina ity tany an-toerana. 7,7 amin'izao fotoana izao ny fantatra fa olona mitondra ity valanaretina ity ary olona 2.20 no namony ainy. Tsy hita intsony ilay fiboana hatramin'ny nidirana tamin'ny fotoanan'ny Ramadan. Laharam-pameana ho an'ireo fianakaviana sahirana ny fitadiavana ny sakafo hohanina anio na eo aza ity valanaretina ity. Tsy misy voaja ireo fipetra ara-pahasalamana napetraky ny tompona ndraiky mpanjakana. Misy ihany koa ireo lalao baolina kitra sy karazana panatanjahantena maro hita etsy roa izay mahavory olona anjatony. Manoloana izany, manambara ny fanjakana any an-toerana fa afaingana ny fialana amin'ny fiboana isoroana ny krizy ara-tsosialy, eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Tonga avy mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté ny vaovao. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy.